Sikavantsika ny baibolitsika amin'ny Lioka toko 9 ry havana. Le fanoarana momba ny vo na fafy, le vo tsara na fafy, ny tenin'Andriamanitra io zany. Ny apôstôly Paoly de miteny hoe fa ankehitriny de ireto telo ireto no mitoetra: ny finoana, fanantenana, fitiavana. Supposen'ny tompo ry havana, isika voriana eto am'izao maraina zao fa manana finoana, manana fanantenana, manana fitiavana. Fa ny afatra am'izao maraina zao, fanontaniana am'izao maraina zao de izao: jereo ihany sao de marary ny finoanao, jereo ihany sao de marary ny fanantenanao, jereo ihany sao de marary fitiavanao. Ka finoana, fanantenana, fitiavana tsy idirana any an-danitra. Matiantoka mandrakizay ianao, ary alohan'ny hoe fahafatesana antoka mandrakizay, pokaty fiainanao le ty an-tany. Manontany ianao ny tompo hoe manam-pinoana ianao, fa sao de finoana marary izany. Jerentsika ny andininy 112 sy ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izao no hevitry ny fanoarana: ny voa dia ny tenin'Andriamanitra, reo teny amoron-dalana dia zay mandre, nefa avy ny devoly ka manaisitra ny teny ao am-pony, fandrao ino izy ka ho fonjena. Eo aloha zany le resaka finoana. Finoana ry havana, finoana dia avy amin'ny toriteny. Le tsy anjere efa nanarantsika tamin'ny fotoan'andro. Ary ny toriteny kosa de avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ohatra zao zany ny pastera de mpitondra fivavahana de mitondra ny tenin'ny Kristy rehefa lahady. Ary ny teny iny de hoe apetraky ny tompo ao am-pony, lay mpiaino. Raha mety izy, raha mety izy. Fa rehefa tsy mety izy ry havana, rehefa tsy mety izy, de io le ety am-boalohany hoe misy teny voafafy eny amoron-dalana. Maninona no eny amoron-dalana fa tsy eo ampovoan'ny lalana? Satria za mandray azy de tsy tiako eo ampovoan'ny lalako le teny, tsy tiako eo ampovoan'ny fiainako le teny, fa tsy mampaninona izy eo amin'ny lalako, fa eny amoron-dalana. Tiana zavatra mitranga, zavatra mitranga de avy ny vorokely. Io moa le hoe devoly, satria zay le sary. Avy le vorokely de tsaingon'le vorokely le izy en fait ampiasain'ny devoly le vorokely hitsaingo an'le izy. Aonozy izy de so manaisitra ny teny ao am-pony, fandrao izy ino ka ho vonjena. Zay ny anton'le finoana ry havana. Finoana miteraka famonjena, finoana miteraka famonjena, satria manao ny asany le tenin'Andriamanitra ao am-pony ao. Tenin'Andriamanitra ry havana afaka miasa, fa tsy ohatran'ny teny hafa vakiana amin'ny boky ireny. Satria maninona? Tenin'Andriamanitra velona, manana hery, herin'ny fiainana. Indray tsika makany amin'ny dokotera de teneny hoe tia ny tandremo tia ny heriva no hohaniny ty fanafody ty fa io raha vao mihinana an'io ianao avy de avy hatrany de te atoro be mihitsy tandremo raha mitondra tomobila mihinan-kenana an'io. Misy hery ao amin'le fanafody.
misy hery ao amin'le tenin'Andriamanitra miteraka anao indray ho zanak'Andriamanitra, miteraka anao ho olona voavonjy, ary miteraka anao anana fifandraisana velona amin'le Andriamanitra velona. Zany ny olona manana finoana marina ry havana. Ianao no malala sao dia marary ny finoanao. Ka rehefa marary le finoana dia tsy tena finoana mamonjy mampititra any an-danitra le izy, fa finoana manana endrika fomba-pivavahana. Possible ianao tsy voavonjy nefa tsy miraty any am-piangonana isan'alahady manana plasy réservénao sy ny karazana. Zay le finoana maratra zay ry havana. Satria maninona? Maratra le finoana tsy nataonao ao centre ny fiainanao le tenin'Andriamanitra, fa nataonao tery amoron-dalana. Safidinao zany. Nafinaritra le tenina mpanompon'Andriamanitra anankiray zay. Dia hozy izy: si le Christ n'est pas le centre de tout, il n'est pas centre du tout. Raha miteny ianao hoe za pasteur mihaino teninao dia za afaka mijoro vavolombelona, centre ny fiainako izy fa zao kosa aloha ny amin'ny volako zany tsy centre ny volako izy ny amin'ny fomba fiakanjoko tsy centre ny fomba fiakanjoko izy Si le Christ n'est pas le centre de tout, il n'est pas centre du tout. Si le Christ n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Tsy ireo ry havanao, tsy ireo sao dia marary ny finoanao, fa ny finoana salama, ny finoana velona ihany no mampiditra antsika any an-danitra, ka anantena antsika fionana amin'ilay Andriamanitra velona, fionana sy fiarahamonina mandrakizay. Zay ny fahamarinana voalohany hoe tsy ireo ny finoanao, sao dia finoana marary. Fahamarinana faharoa dia zao: jereko indray koa ny fanantenanao, sao dia fanantenana marary, sao dia fanantenana marary. Une espérance malade ou une espérance blessée. Fanantenana tsy afantaranao fa manana ho avy ianao. Fanantenana tsy afantaranao fa ho manana ho avy mandrakisainao. Raha marary fanantenanao ry havana. Ahoana indray le olona? Ahoana indray le olona hoe manana fanantenana marary? Eo amin'ny 9:30 amin'ity perikiopantsika ity, misy teny zany nafafy ambony vatolampy. Le voalohany nafafy teny amoron-dalana. Le karazany faharoa nafafy teny ambony vatolampy. Dia zay mandre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana, nefa tsy manampaka ireo, fa mino vetivety ihany. Koa amin'izay andro isehon'ny fakapanana amin'ny fizahatoetra dia mihemotra izy, mihemotra izy. Amin'ny andro isehon'ny fizahatoetra na ny fakapana dia mihemotra izy. Satria maninona? Tsy manantena mpamonjy izy ry havana, tsy manantena mpamonjy izy. Mahavariny ty ohatra ity, teny ambonin'ny vatolampy. Io vatolampy io ry havana, io vato be io dia ny foko io sy ny fonao. Dia mandeha ohatran'ny mitoroteny ohatran'izao ny paster mitondra fivavahana, dia le teny apetrany eo am-po, fa le fo vatolampy, le fo vatolampy. Io tenin'Andriamanitra io raha ny filazan'ny Jeremia dia toy ny kanota, marteau ngezabe, natao anapotika vato ry havana. Fa maro amintsika mihaino tenin'Andriamanitra dia efa reko enao zany ry asin-damosiny, tsy ianao nampianatra an'izany fa efa haiko zany, za manana finoko za manana fanantenako andiny tena ihany. Sao dia ianao io tenenin' Jesosy, eny fantatro tsara ianao fa ianao le kristianina manana fo
vatolampy. Dia ahoana nafantarana hoe manana fo vatolampy io maty antoka ianao maty antoka ry havana amin'ilay fo vatolampy io satria ho avy ny épreuve ho avy ny crise dia mihemitra ianao manalavitra an' Jesosy anao tsy hitany am-piangonana ntsony ianao. Nisy fotoana ianao faly be anao fa nanao batisany zanako tanao tafandresen-dahatra nanao fety be tonga fizahan-toetra après tsy nentoroteny ianao fa efa mafaly an'le sakafo rehefa avy eo mamay anao tonga fizahan-toetra mihemitra ianao raisina katekomena ianao tena faly ianao katekomena zany amana 95%, 98%, 99% tsy ilazana sama faly zany olona raisina mpandray zany statistiquement 50% ny katekomena lahady manaraka an'le nandraisana sy fanasany tompo tsy hita trasy tsony. Mihemitra eo nolon'ny fitsapahana dia mihemitra. Intéressant be le filazan'i Jesosy fa maninona izy mihemitra satria tao amin'le vatolampy le teny nafafin'le mpamafy dia hoe nandray ny teny amin'ny hafaliana izy nefa tsy manapaka ireo tsy misenraciner ireo. Intéressant fa maninona ny intéressant tsy manapaka izy dia mihemitra ka ohatrany hoe le racine ny tokony hoe manaka anazy tsy hemitra fa tsy manana racine izy dia mihemitra. Inona moa ny lesona eto ho an'ny olona zay hoe te hanana toko marina fa manana finoana sy fanantenana salama izy ary manome mampahery sy mampionona okenao kristianina hanapaka ry havanao jerevo ny zavatra rehefa meny tenin'Andriamanitra ianao aza mandray atendro ntsony apprends à regarder les choses à leur racine zany ny dikan'io jereo any fakany mihitsy koa le teny dia avy aloha teny amako aminao ok'izay ny kapobatana any amin'ny baiboly ok'izay ny kapobatana any amin'ny finoana dra le kapobatana mamenatra reny apprends à regarder les choses à la racine. Afinaritra be le teny nampanopin'Andriamanitra anankiray zay zany kristianina manana fanantenana salama zany ozy izy dia olona qui apprend à regarder les choses à la racine. La racine hoe io fizahan-toetra ampandalovan'i Jesosy io araka ny loha hevitsika hoe ampiorenana ny finoako io fizahan-toetra ampandalovana io araka ny tenin'ny Petera atao le perikopa io afo mandoro taka ny anadiovana ny volamena manadiovana ny finoako sy ny fanantenako ary isaorako azy zany fa tsy vao maika mampihemitra azy zany manomboka an'io azy zany fantatro hoe rehefa sedraina dia fitiavan'Andriamanitra no hisedraina. Sambatra ianao raha sedraina mampalahelo ianao raha tsy mahare sedra satria manambola manana zao dia tsy rainao le sedra tian'Andriamanitra nidiovana ny finoanao fa diovina ianao taka ny fandio volamena sy volafotsy fa zany ny fitiavany antsika zanaka. Apprends à regarder les choses à la racine. Dia ozy izy ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray zay amin'ny teny latina ozy izy le racine dia hoe lazaina hoe radix ohatrany hoe radi fa x radix ary io teny hoe radix io nanome hoe radical zany kristianina manana fanantenana mifako amin'ny teny zany ry havana olona radical zany teny eo indray ny marivo salosa hoe ty io indray pastera fa extrémiste io indray pastera fa fanatika manazava ny teny ary havanao satria tiako nareo zany na ny raha ny tompo aeto anana fijery radical miorina tsara mifaka tsara ao amin'ny tenin'Andriamanitra mba rehefa hiatrika ny épreuve nareo rehefa miraha veto rapitso amin'ny herinandro amin'ity le reste ny 2021 ty tsy mba naman'izay mihemitra fa mamaka tsara ao mitombo tahaka ny olona manana fanantenana velona satria fantany hoe velona ny mpamonjiny ary ninina sedra-pandalovany azy dia eo anilany izy tahaka an'le namany Daniela teny lahy tany Babilôna zanak'olona teo ry havanao
ary ianao raha tsy manaiky ampandalovina afo takary Daniel sy ny namany izy le mpanompo tany c'est le prix à payer pour purifier ta foi. Afo eo amin'ny fiarahamonina, afo any am-piasana, afo any am-pianarana, afo eo amin'ny couple any fianakaviana. Ianao zay miteny hoe pastero takany any anaty laforo ny fiainako, pastero takany any anaty afo ny fiainako, miasa ny tompo manadio ny finoanao, finoana volamena, anananao finoana salama, anananao fanantenana salama, satria miandry ianao any an-danitra ny rainao. Tinio andry havana sanatria sao de marary ny finoanao, sanatria sao de marary ny fanantenanao. Famarinana fahatelo farany itao mpamaranana de zao: jereo fitiavanao sao de marary, jereo ny fitiavanao sao de marary. Andininy fa efatra amby folo, ireo teny amin'ny tsilo, zay zany le toerana telo, le ohatra telo, le profila telo, le kategoria telo: amoron-dalana, ambony vatolampy, zao indray amin'ny tsilo. Ireo teny amin'ny tsilo de izay mandre fa noho ny mandeha izy dia voagejany fiahiahina sy ny arena ary ny fafinaretany izao fiainana izao ka tsy mahavanimbo. Ireo teny amin'ny tsilo de izay mandre fa noho ny mandeha izy dia voagejany fiahiahina, voagejany souci au pluriel, voagejany arena les richesses au pluriel, ary voagejany fafinaretany izao fiainana izao les plaisirs de la vie au pluriel. Mandre teny ianao mba mamonjy etude biblika sy ny karazany ianao, ary tena mahita fafinaretana amin'izany ianao, fa tsy mahavanimbo, tsy mahavanimbo ao amin'ny fiainanao lay teny, satria voageja. Tsy mahavanimbo mendrika fibebahana, tsy mahavanimbo mendrika fitiavana, tsy mahavanimbo mendrika fifaliana, tsy mahavanimbo mendrika fiadanana zay mihoatra ny lojika rehetra, satria voageja. Ny tsara ianao nefa voageja, voageja le fanahiana mameno sainao, voagejan'le arena sy ny fitiavanao arena sy ny fitokisanao arena, fitokisanao vola, voagejan'le fafinaretana. Fa maninona moa no lazaina hoe marary le fitiavana? Marary le fitiavana satria zany fitiavana zany ange diso fiantefe, zany fitiavana zany tokony fitiavana an' Jesosy zay momba azy. Fa marary le fitiavana de tsy tianao Jesosy na tianao emolotra izy, fa ny arenao ny tianao, ny plaisiranao ny tianao. Zany ny tenen'i Jesosy amintsika fiangonana amin'izao marain'izao: jereo hoe sao de marary fitiavanao. Ary ny apôstôly Petera manome antsika solution, na manome antsika taridalana ho anareo zay manana baiboly misokatra ange. Jereo ange Petera voalohany toko voalohany, Petera voalohany mazana be io, Petera voalohany toko voalohany andininy fahavalo sy ny fahasivy. Donc raha antsika mamaky vakitsika miadana, vakitsika mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy Kristy izay na dia tsy mbola hitanareo azy de tianareo, ary na dia tsy hitanareo ankehitriny azy anefa satria inonareo de iravoravonareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra mandray ny antony finoanareo de ny famonjena ny fanahy. Rehefa salama le fitiavana de tsy misaraka amin'ny fifaliana tsy haitononona io, une joie indicible hoy Petera. Le fitiavana teraka an'io fifaliana tsy haitononona io, le fitiavana
any Jesosy. Mahafinaritra le izy averiko vakina dia nareo manaka i Jesosy Kristy izay na tsy mbola hitanareo azy dia tianareo, tsy mbola hitanao izy fa tianao, satria manana finoana salama ianao, manana finoana velona ianao, nateraka le teny velona dia nateraka le teny velona ianao dia manana fifandraisana amin'ilay Andriamanitra velona dia fantatrao fa velona Jesosy dia tianao Jesosy na dia tsy mbola hitanao azy ary na dia tsy hita izy satria inonao dia iravoravonao amin'ny fifaliana tsy azo tonaona. Eritreritra teo mpanomanana ry havana hoe ahoana moa zany no anazavana amin'ny fiangonana an'ity le hoe Jesosy Kristy na dia tsy mbola hita aza dia tianareo. Tena tsiara maromaro ihany ny tanora vavy ato amin'ity fiangonana ity dia rehefa mijery sary eny matetika dia mahita le ankizy vavy mipetraka eo am-baravarakely eo matetika, mipetraka eo izy, mipetraka eo am-baravarakely tasa mijery lanitra izy sa mijery ery lavitra ery, miandrinina izy, miandry an'le prince charmant ary mbola tsy hitany akory le prince charmant, tsy mbola hitany akory aza dia efa tiany, zay le izy voatingy voadiady voafaka hita aminy dia eo izy rava tsy soraisina tsony. Zay ty Jesosy ty ry havanao, raha salama ny finoanao, raha salama ny fanantenanao, raha salama ny fitiavanao dia miteraka firavoravoana tsy haitonoana izany na tsy mbola hitanao azy Jesosy ry havanao. Faranana zao teny zao, faranana zao teny zao ao amin'ny Jeremia ry havana dia tena mahavariana mihitsy. Ozy Jeremia 20:12, Jeremia 20:12 perikopy androany. Fa ianao Jehovah tompony maro izay mamantatra ny marina ka mizaha toetra ny vo sy ny fo, hitako a ny famalianao azy dia ny fahavaloko, fa aminao no efa nanakinako a ny antoko. Tanao tsy mahasalama ny finoanao, tsy mahasalama ny fanantenanao, tsy mahasalama ny fitiavanao ka tsy fitiavana tsy miteraka fifaliana le fonao. Ary nahavariana mihitsy raha namaky an'ity Jeremia ty, inona raha nidiran'izany hoe fa ianao Jehovah tompony maro mamantatra ny marina ka mizaha toetra ny vo sy ny fo. Jehovah tompony maro a le Andriamanitra tsy to, amin'ny teny frantsay hoe l'Éternel des armées. Raha maka ny fiainana ety an-tany dia hoe io zany ny semgam, mibaiko ny tafika rehetra, semgam izy. Zany semgam izy Jehovah tompony maro, fa iny anidiran'izany amin'ny foko hoe mahafantatra ny vo sy ny fo. Problématika, problémako io fo io arak'ilay nitenenina teo. Ny herin'io Andriamanitra tsy to eo tsisy dikany aminy, manakana an'izay sedra, manapotika ny fahavalo, manakana an'izay mpanenjika. Fa problème numéro 1, problème numéro 1 ny foko ry havana sy ny fonao. An'io izy a tia hanadio an'izany fonao zany, zany foko sy zany fonao zany. Ary tahaka ny hoe teny resahany volamena teo Dom Peter, tiany sika menakavy samy anana fo volamena. Zany no ilain'ny vaditsika, zany no ilain'ny ankonantsika, lehilahy vehivavy manana fo volamena, dia anana finoana volamena, anana fanantenana volamena, anana fitiavana volamena, miteraka fifaliana tsy haitonoana. Ka naroviana no hialy eto amin'ity tany ity dia hamantatra any amin'izany Jesosy Kristy tompony finoantsika zany sy mpanefa azy zany ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo. Amen.